Mbola faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana bonjournaux sy ny self défense fa ny teknika antsika amin'ity androany ity resaka antsy indray manambana eo amin'ny tenda eo anoloana le olona. Manambana eo izy zao dia fomba ialantsika aminazy modiny tsika makany amin'ny droite ny tongotra droite no mandroso zany dia modina fotsiny ity dia bloqueny ity dia kapoka ohatr'izao eto amin'ny tenda tanany ity kody ity tak ity tak dia avy eo amin'izay mandroso ity tongotra anankiray gauche ity dia modina dia mandray an'le poignet dia latsaka le antsy dia mandroso tongotra anankiray ity dia raha hoe tady hodina makany izy andehanao sita makany aloha izy dia ity miandry anazy ity tak eo ny ambanany an'le antsy dia tsika tsy mahazo modina makaty amin'ny gauche ohatr'izao fa tapaka an'le antsy ny tenda ohatr'izao fa modina avy aty amin'ny droite ity fotsiny domina kely ohatr'izao fotsiny ity dia modina ohatr'izao dia afaka zay le antsy zay dia mikapoka indray ary amin'ny tendan'le koda tak dia avy eo modina indray mandeha indray dia ahodiny ity poignet ity dia ao dia mandroso ny tongotra latsaka le antsy amin'izay dia miainga amin'izay ny tongotra hoe tak ity paf dia miverina. Zay indray ara ny teknika antsika tamin'ity androany ity raha misy manambana antsy ianao avy eo anoloana dia zay ny teknika irovantsika tena amin'izay ka manasa anao indray hanaraka ny fandaharana amin'ny heron'ny toy izao.